tompoko tonga ny fotoana zay iarahantsika manompo an'Andriamanitra indray eto amin'ity toerana ity ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity noho izany dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra zay efa tonga eto tonga tsy tara tonga mba hanompo an'Andriamanitra tonga mba hamevonatra an'Andriamanitra kanefa ankoatran'izay tonga ihany koa mba handray ny zava-tsoa lanitra ka dia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy izay mpanompon'Andriamanitra tompony andraikitra zao fiangonana zao ary miaraba anareo ihany koa dia nareo rehetra zay any tokantrano any na ianareo eto Madagasikara na ianareo any ampitan-dranomasina zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook miaraba anareo zahay ary mitsodrano antsika rehetra na isika ato toerana na ianareo manaraka fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ny hoe ho amintsika rehetra isambatan'olona satria mino isika fa ho tanteran'Andriamanitra izany dia andao hisaotra azy amin'ny alalan'ny tehaka faran'izay mafy azy raha mbola misy mafy izany dia ataovy ihany Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay saty zany ve saty zany ve alleluia faharoa manarakarak'izay efa natsitiko teo ihany le izy hoe inona tokoa moa no antodinareo eto androany inona ny antony mahatonga anareo manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook tonga eto anareo mba hanompo an'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra zay any an-tanany mpitarika ty anoloana hanompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fidiarana hanompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka atao hanompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra rehetra zay ny antondinao eto ankoatran'izay moa tsy fantatro fa zao koa nefa fahazadina ianao tonga eto ho amin'izany fa ny Andriamanitra evavahantsika Jesosy Kristy no anarany efa tonga talohanao izy efa tonga talohanao izy ary miaraka amintsika eto izy amin'izao fotoana izao ahoana ho izy fa na iza no iagonany roa na telo amin'ny anarako dia aiza izy eo foany ao inona ny atodian'i Jesosy eto mba hitaky an'izao fotoam-pivavahana izao rehefa voatany fotoam-pivavahana ny marary rehetra ho sitrana ny voafatra ho afahana ny manana olona voavonjy amin'ny akabeany ho ataon'Andriamanitra miakatra farim-piainanao tsy amaina mafy be ve zany ho fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fanatrehan' zany sy zany fahasoavana ho ataon'izany dia mbola hiteka ihantsika rehetra raha mbola misy mafimafy kokoa n'izany dia ataovy ihany alleluia ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery andao ho toizantsika ny fotoana amin'ny alalan'ny fidiarana hira efitra no iarantsika manao ka dia mangataka andreo mpitarika mba hiroso amin'izany raisika mpitefatana zany ny mpitarika fidiarana to alleluia alleluia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenanay ety anoloan'androany dia faly miarabanao manokana ihany koa ho anao any atokantrano any manaraka izao fambaharana izao dia te hiteny anao hoe ty ampiandohana hoe marina be ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe eto Jesosy androany saty zany ve eto izy androany anasitrana anao eto izy androany ampahery anao manasanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny tsangana amin'ny toerana misy anao hitera azy tsika androany hanompo azy tsika androany hanome voninahitra azy tsika androany tiako ampaherezana anao dia zao eto Jesosy ilay tompony hery eto izy androany ampahery anao eto izy androany hikasika ny fonao tsarovy nefa tsy afaka ny hanovo hery misy ianao raha tsy misy etaeta ao anatinao androany andao loaritsika le etaeta lalinao anatsika hoe hitady an'i Jesosy sika androany hanovo hery avy amin'i Jesosy sika androany saty zany ve
asandraton Jesosy ny teakao Sun
ianao tompo ianao tompo ianao tompo ianao tompo ianao tompony dia afatanana mafy eo an' jesosy ataovy mafy ny teakao ataovy mafy ny teakao fanomezana voninahitra an' jesosy ilay tompony hery marina be le tononkira teo hoe iza ny tompony hery jesosy ny tompony hery sa tsy zany ve kanefa n'izao kozy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny filazany sara hoe fa zay rehetra nandray azy dia nomena hery mba ho tonga zanak'andriamanitra zanak'izy ianao zanak'izy ianao zany hoe raha zanak'andriamanitra ianao a dia misy an'ilay hery zany ao anatinao ka androany loary andao loaritsika androany a le etaeta lalinao anatisika anovon'izany hoe herin'andriamanitra zany anovon'izany hoe herin'andriamanitra zany sika androany a manomboka loary le etaeta ao anatinao a manomboka mivavaha ianao a asehoy an' jesosy hoe mangeta eta ianao a dia aza matahotra fa jesosy ampahery anao alleluia mety marary ianao amin'izao fotoana izao a no ilay herin'andriamanitra tsy mahefa ninina ny devoly afaka no afanasitranany ianao ao anao anatin'ny fakiviny ianao androany a afaka ny anasitrana anao ampahery anao jesosy alleluia eto ianao jesosy ampahery ny tsiraray avy satria ny herinao no herinay mitanjaka ao an-tanantsika alleluia
herinao no mikasika anay ny herinao no manasitrana anay ny herinao no mampahery anay eto amin'ity toerana ity androany tanatrana ny fifandraisanao an Jesosy a dia ampahery anao androany hoe ho anao raha mangetahita tapatapany ianao a dia ho fenona tapatapany fa raha tena mirehitra ny etahitanao an Jesosy a dia tena ho fenona feno ianao androany te antany a valio ao am-ponao a te ho fenona ohatry ny ahoana ianao androany te ho fenona ny herin'Andriamanitra tahaky ny ahoana ianao androany dia mbanjiny hoe tahaky ny ahoana ary le etahitanao ho anao mety hoe tsy nangetahitan'Andriamanitra ianao a androany mbola tsy tara raha miverina indray le etahitanao irehitra androany ndao tsika hivavaka dia manomboka sokafo ny vavanao a angataka n'ilay fahafenoan'ny herin'Andriamanitra sika angataka ny fahafenoan'ny fanahy masiny sika angataka ny fahafenoan'ny herin'ny fanahy masiny sika asandrato ny vavaka ao asandrato ny vavaka ao asa hoe an Jesosy fa mangetahita azy ianao androany asa hoe fa misy etaeta no fenona ao anatinao satria eto Jesosy ampahery anao eto izy efa ela be izy ny tonga teto hikasika anao efa ela be izy ny tonga teto anasitrana anao fa miandry an'ilay etaeta vao aminao izy akipiro masonofinao a sikafy anabavanao asandrato fa mangetaheta ianao ase hoy fa nompo an Jesosy ny antondianao eto androany Jesosy eo tonga eto zahay androany mangetaheta anao tonga eto zahay androany hitady anao ho anao any an-tokantrano asandrato ny vavakao ase hoy fa mangetaheta ny fahafenoan'ny herin'Andriamanitra ianao androany alleluia 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 no sentsika mitonytira ity a tika ianao hifantoka hanova ny herin'Andriamanitra sika nerinao tompo no eriko ianao mbola mampijoro famonjena
tafatsanganitra mahery lavitra no miatrasa refaresya no misandratanao. Aleluia, misaotra Jesosy. Dia samy makatoerantsika tompoko. Dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izay fitondrana sy fitantanany atsika na fantsika ny hira, ny dera na mivonahitra azy zay. Amin'izao fotoana izao indray isika dia anokana fotoana iarahana manao vavaka. Ny vavaka moa zany be dia be mihitsy ny zavatra atsika tanterana amin'izy io. Amin'ny alalan'ny vavaka no hanamafisatsika ny falorantsika, ny fiainatsika mba ho an'Andriamanitra. Ao anatin'ny vavaka no ilazantsika eo Andriamanitra, ity aho, ity ny tenako, ity ny haiko, ity ny fanako, tena tolotro anao, anompo anao aho, tsy emotra, tsy verin-dalana, tsy vadika aminao mihitsy, fa ho mandrakizay mandrakizay. Amin'ny alalan'ny vavaka no anaovantsika an'izany. Amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa no hoentsika maneho fifonana, fibebahana eo anatren'Andriamanitra raha toka tsapanao fa nanota tamin'Andriamanitra ianao, na hoe nanao tsy nety teo anatren'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalan'ny vavaka no anaovana zany, ary tokony hanao an'izany mihitsy anao, fa tsy hoe nanota ianao dia vitavita ho azy, fa mila manao fifonana ianao, mila manao fibebahana ianao, mba ahafahan'Andriamanitra mamela ny eloko ao, mba ahafahan'Andriamanitra mandray atanana anao, ary ahafahan'Andriamanitra manangana anao toy ny olona tsy mbola diso teo anatrehany. Amen na? Amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa no hitanisana ny zavatra lehibe, zavatra magaga zay efa nataon'Andriamanitra tany aloha sy zay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ary amin'ny alalan'ny vavaka no hitanisana, ilazana ihany koa ireo zavatra lehibe sy magaga zay andrandraintsika ho ataon'Andriamanitra. Ary mila olona manao pratika an'izany rehetrarehetra zany eo amin'ny fiainany io Andriamanitra io. Amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa no hitondrantsika ny olana, ny zavatra manahirana, ny aretina zay tiantsika ho esorina amin'ny fiainantsika. Ohatra zao, narary Ezekia ao amin'ny Baiboly misy an'izay, narary saika maty izy. Dia tamin'ny alalan'ny vavaka no nandraisany fanasitranana, satria nety teo anatren'Andriamanitra ny tao anatin'ny fony ny tena faniriany lehibe. Amen na? Amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa no hitondrantsika hoe inona zavatra irianao, inona zavatra tianao ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona 2024 zay diavintsika ity. Amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa no hatsika manohitra ny devoly, ilay devoly ratsy zay fahavalontsika, mila toerina amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly zany. Tanterao ao anatin'ny vavaka daholo zany rehetrarehetra zany, ka hoy aho hoe andaontsika hivavaka, tena hivavaka, tena hivavaka fotsika matoloka mandehana araka ireo voalazo renao. Inona zany no ataonao androany? Anamafa fahaleovan-tenanao ve no ataonao? Hitondra ny olana sy ny aretina sy manahirana anao ve no ataonao? Hideran'Andriamanitra ny amin'ireo zavatra lehibe sy magaga zay efa nataony tany aloha sy zay efa nataony tao fiainanao sy zay mbola ho ataony ve anao? Hitondra ny fanirianao ve anao enatrehany? Anao hira anankiray isika, aorina ty hira iarana manao ity dia hiaraka hivavaka arak'izay nambarako izay isika. Mangataka andreto mpitarika fidiarana, anao hira fiankofana anankiray etsika miondrika eo anatrehan'Andriamanitra dia hivavakatsika rehetra aorina zany tompoko. Akipimo masinao na ianareo any tokantrano ihany koa azy dia mandraisa anjara akipimo masinao. Akipehany masinao anatin'ilay hira.
manao zahay feno iaminy manarika e Jesosy fahasoavanao antsika fanatrehana anao zavatra lehibe izy raha teny hitady azy amin'ny alalan'ny vavaka ianao atao fiafona matoly zany ira izany zava-dehibe amintsika hivavaka zay ohatraotsika rehefa avy eo tena miaraka amintsika ny Jesosy amenatsika fanay masina izy antahoary hivavaka tahotsika rehetra arak'ilay natoroko teo no hitondratsika fiainatsika ianao ve anamafy ny fahalorantenana ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataovy zany anao fifonana ve anao satria nanao diso nanao tsy nety ao anatrehana hitondra zany amin'ny alalan'ny vavaka ve anao ataovy zany manana olana ve anao marary ve anao hoeto amin'ny alalan'ny vavaka izany inona zavatra irinao ataon'Andriamanitra aminao am'tetony ity eto amin'ny alalan'ny vavaka izany samy mivavaka daholo itsika rehetra tonga manarika ty fitampivavahana ity ary isika rehetra izay any amin'ny tokantrano misy atsika rehetra any aoka andrainy tsara ianao amin'ny alalan'ny vavaka fa sitrak'Andriamanitra ny ianao antsika
sitrik'Andriamanitra ny aneho zavatra lehibe eo amintsika amin'izao taona diavintsika izao. Sokafa vavanao samy mivavaka tompoko. Alleluia, 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 alleluia. Misaotra anao Andriamanitra amafisokoanao na fanaovana nyakefanao. Misaotra anao ny amin'ity taona ity izay itonanao amin'ny asa lehibe. Tena mitondra ho amin'ny fakakala anao, mitondra ho amin'ny fakakala. Amen. Fonona marikeo fa omba sampiasanao amin'ity taona ity. Tena misokatana tanana mahery anao eo amiko Andriamanitra. Misaotra, misaotra, misaotra. Raha mbola afaka anandratra ny feonao ianao ambony lavitra no zany dia ataovy aminy. Ho anareo izay vaovao toka eto, sokafa vavanao. Aoka tena vokotry fonao mihitsy ilay vavaka. Vavaka tora-po. Lazao amin'Andriamanitra ny ao anatinao. Lazao amin'Andriamanitra ny ao anatinao. Lazao amin'Andriamanitra ny ao anatinao. Momba antsika sy miaraka amintsika izy. Efa eto izy amin'izao fotoana izao. Zay vavaka ataontsika rehetra dia hoenony, ho raisiny ary ho tanterahany. Toy izany vavaka ho antsika eto am-piangonana, ho anareo any amin'ny toerana isanareo any. Ho anareo any tokantrano, raha afaka mandoalika moa ianareo dia ataovy mihitsy. Ataovy mihitsy zany. Dia angatatsika mba angina daholo a. Angina daholo tsika rehetra. Akipio any anefa ny masonao. Andriamanitra ô, amin'izao fotoana izao dia mivavaka eo anatrehanao ny mpanomponao. Mangataka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa mihaino ahy ianao. Mamindra fo amin'reto fiangonandreto anao. Na inona zavatra hitanao tsy nety nataony dia angatako amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo aminy ianao ary mamialany ny eloka vitany ianao. Ka lahirany Jesosy zay efa nalatsaka teo ambony azy fijaliana ho famialana ny elokay, ho fampihavanana anay aminao Andriamanitra no angatahanay hoentinao manadio an'izao fiangonana ray manontolo izao. Ary amin'ity androandroany ity angatako aminao Andriamanitra noho ny amin'izay famonjena lehibe nataon'i Jesosy sy ny azy fijaliana izay dia atsaganao reto olonreto toy ny olona tsy mbola nanota, toy ny olona tsy mbola nanodiso. Ho amarinao zany. Ka dia andray valim-bavaka ny rehetra androany. Zay rehetra toka eto, zay rehetra mandray anjara ao anatin'izao fampony izao, tena nompanao hitady anao
ataonao mahita anao sy ny herinao ane izy ka ho sitrana ny marary ho sitrana ny marary reo zay no fatipatoran'ny devoly ny fiainana ho vaako amin'ny anaran'i Jesosy reo osaosa toka mahery indray toka mafana fo mirehitra ho anao Andriamanitra anio no tanteranao eto zany rehetra zany itombo fahasoavana ny eto fiangonana ity tsy ho latsaka ankaterena zany mihitsy tsy avotro fiangonana zao no Jesosy Kristy isy fisandratana fanandratana ho ataon'Andriamanitra aminay rehetra ary amin'izao taona 24 diavinay zao dia ho tanteraka jodrano zay fantsofako rano zao fiangonana zao amarana ny taona ho mba mpiadanana ho mba mpifaliana misakelika fahasoavana izahay ary amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako mba andraisanay rehetra ny taona vaovao 2021 ho taona tena tsara be mihitsy ka andray bonus amin'ny alalan'ny fahasoavana izay amin'ny taona ho avy iny misaotra Andriamanitra misaotra andao tsy rehetra mbola hivavaka hisaotra an'Andriamanitra satria efa niaino Andriamanitra efa namaly izy ka dia ho tanterana amintsika rehetra zany satria mintsika dia misaotra satria matoky asika dia misaotra misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra misaotra 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 halleluja misaotra Andriamanitra halleluja 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 miteranao Andriamanitro faleibe faleibe miteranao Andriamanitro faleibe ianao faleibe faleibe miteranao Jesosy raha mbola misy mafy no zany feo dia atao mafy ho an'Andriamanitra ny fiderana mahagaga ianao halleluja miteranao Jesosy io mahagaga ianao Jesosy io misaotra anao fanay masina atsakano tanatsika rehetra atsakano tanatsika rehetra many afisorana an'Andriamanitra tena maneho fahasoavana lehibe ho anay ianao amin'izao taona 24 izao ro volana sisy dia farana taona ka dia misaotra fa maneho fahasoavana ianao ary ndray any taona vaovao iny tsara lavitra no say faniananay izahay ka dia misaotra misaotra finoana no anaiky anay ny fahatahataran'izany rehetra zany amen fisaoratsy an'Andriamanitra dia andao hiteko tsika tompoko
alleloia zao tsika dia iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra androantsika azadino fa amerina n'lay raky dehibe fanaontsika isambolana amerina raky dehibe fanaontsika isambolana raha sitrapon'andriamanitra zao a amin'ny herinandro ambony iny dia vidy tokotany-piangonana anankiraindray sika amin'ny faritry tosy a akadimanga iny any zany tsika nividy tokotany-piangonana dia zay mahatonga manentana hoe manaova raky dehibe tena arak'izay tratranao ianao arak'izay tena vitanao ianao fa ho an'ny tranon'andriamanitra zany aza mba isan'ny olona tsy mba mandray anjary ianao hoe na dia nareo matsapa hoe mbola tsy dia metimety ny ara-pivelomana tsy dia mbola ampy ny eo an-tanana ny olona tak'izany indrindra tokony anao tena defi hoe tsy maintsy manome raky dehibe a tsy maintsy manao a ho defi amin'ny devoly mpanakivy fa raha mahasamy manome anao dia inoko fa say Andriamanitra hitondra fitahina ho anao marina zasa tsy marina iroso aritsika afanaterana ny ampafolokarenina tianolona dia tataza manokana nrakitra fanaontsika mazatra dia siny raky dehibe tataza manokana ihany kio zany hiderana tompo sika rehetra ao anatin'izany tompoko
samiara maka toerana tompoko dia zao tsika no am'le raky debe dia ino tsara ndray ty fanentanana anentanako anao ro ty araky ny nambarako teo a dia raha sitrapony Andriamanitra amin'ny herinandro ambony a vidy tokotany mpiangonana tsika anambarantsika hatrany fiangonana amin'ny faritra etosy iny any Akadimanga etosy le izy somary miataka kely miteny hoe etosy dia hoy aho hoe ny raky debe ataontsika io a anapintsika ny fividiana zany tokotany zany no zany zany tena tiako mihitsy anao andrianjary na dia tsy mbola misy fanentana spesialy ary hoe andraisantsika anjara araky zay mba vitatsika dia amin'ny alalany raky debe zao tena manaova be mihitsy anao voalohany aloha ho anareo izay matsapa hoe mbola sahirana zay pastera mbola tsy dia manana tena manaova defi mihitsy anao hoe tena tsy maintsy manome a ho fanehoantsika finoana fa marina tena ataon'Andriamanitra ka raha mametsika hitain'Andriamanitra atsika zany amen ho anao moa zay manana ny ampy mba manana ny eo an-tanana hitanao fa sazazany atao hoe vidina tany akory no raky debe ataonao dia apivo mihitsy le izy rehetanao mba manana ny ampy any anao apivo fa zany no hitain'Andriamanitra atsika tsy inga sambatra riavany be dia be fiangonana misy eto Madagasikara fa nisa fiangonana tsona anamboatra ny tranony isika refi eto Androndrakely amen inona ny ako ny fandraisantsika anjara vitokotana anamboatra trano fiangonana io akasitrahako anareo Andriamanitra ho akasitrahako ianareo ary ny ako zany akasitrahana zany a sakatra saina mena ny tompo ny voninahitra ka iroso ireo ray-pianakaviana anatin'ny fanatitra raky debe manaova be mihitsy anao ao anatin'izany tsika rehetra dia mbola hito hideran'Andriamanitra ihany tompoko Zovem ma vida, Maria Fianazide. Zuve di lei lai, ma vuoi fanai. Ise in panzar, a tu puni laghe. Ma ise senza mandar, uran fava. Zuve di lei lai, ma la zampa cagane. Ise in panzar, a tu puni laghe. Ma ise rasengia mandalo, uran favaro. Le lai maere, tu puni ise in mandalo. Manjakiza, era silaza wanawe. Lela in maere,
maka toerana tompoko maka toerana koa ianareo ny filazana izay entiko aminareo zany amin'ity fotoana ity dia amafisina amintsika fiangonana hoe miaza foana ianao ifixe ny fotoana amin'izay fotoam-pivavahana eto amin'ny valora tahako izao. Miaza foana ianao hoe amin'ny valora ny fotoana vonjenao na dia misy ary ny amin'ny 9 maraina na dia misy ary rehefa avy eo amin'ny 10 ora. Dia amafisina ihany koa manana fotoana tolakandro isika miditra amin'ny 12 ary miditra amin'ny 2 ora. Dia miasa ihany koa anao andamina fotoana hoe mba indroa ao anatin'ny alady anankiray no amin'izay fotoam-pivavahana na le hiditra amin'ny 12 io na le hiditra amin'ny 2 io. Mahasoa antsika zany ry havana, efa tombotra ny andro, mila kolokoloana ny fanahintsika, mila tena matanjaka finoantsika, mila tena manahery entina miatrika le fahavalontsika isika, ary anisany lalana hitondran'Andriamanitra antsika mba ho tafita sy matsara dia isika mamonjy fiara-miangona tsy tapaka ka tongava amin'ny 12 ora na amin'ny 2 ora ianao mamonjy ny andavanandro, mamonjy ny tolakandro safady. Dia ny fotoana andavanandro moa tsy miova talata sy ny alakamisy eto samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro daholo. Dia zay zany ny filazany amin'iny. Dia filazany manaraka ihany koa ny renim-pianakaviana rehetra dia hanao vavaka eny an-tendrombohitra zany ianareo. Dia raha sitrapon'Andriamanitra mibetsaraina no anaovana azy dia samy mifampilaza, samy mifampitoana dia manatona madame Yolanda na madame Zanine ianareo soratra anarana mba afana mandamina fiara hitondra anareo tompoko. Zay zany filazanany amin'iny ka dia vonatrany ho an'Andriamanitra irery ihany zany. Hiteka mafy an Jesosy isika. Halleluja. Matoka manetana hoe hiteka mafy an Jesosy satria endrika anankiray entina manompo an'Andriamanitra ny fitiavan-tanana. Ao anaty Baiboly ity no miteny ny soratra masina hoe mitiavan-tanana ianareo olo-masina. Amen. Tsy hoe fombafomba mahazatra antsika na hoe makinga mivava mpanompon'Andriamanitra ny tahaka izany, fa tena fampona takin'Andriamanitra. Ka rehefa mba miteka ianao araka fanentanana atao mpanompon'Andriamanitra ny tsara indrindra dia atao mirefitrefitra mihitsy le izy. Alefa ary hiteka mafy an tompo isika. Halleluja. Androany moa ny tenako dia anokana fotoana hivavahana ho anareo indray. Hivavaka ho anareo izay marary aho, hivavaka ho anareo izay matsapa hoe mbola misy famatipatorana ataon'ny diavoly ny fiainana. Hivavaka ho anareo aho mba tsy andalo seserana fotsiny ihany ty taona 24 diavintsika ity, fa hoe isy tantara tsara, tena tantara tsara fahasoavana zany io ho apetrak'Andriamanitra aminao melony amarana antsika ny taona. Hivavaka ho anareo amin'izany no zany zany tiako anareo tena ngetaeta, tena ngetaeta ary tena anina finoana amin'ity androandroany ity, satria za tena mino fa anamarina zany teny aleoko mivavako zany ny tompo. Tsy amena mafy be ve zany tompoko? Ho tanteraka aminao an'izany. Halleluja. Ka ny fampianarana entiko anareo androany dia fampianarana mikasika ny amin'ny fanaratsy na ny devoly. Ny fampianarana mikasika ny amin'ny fanaratsy na ny devoly moa dia fampianarana tsy dia malina ny olona loatra. Fampianarana tsy tian'ny olona ho fantatra loatra, ary fampianarana tsy tian'ny sofin'ny olona ho enona mihitsy. Kanefa ry havana malala, kanefa ry fiangonana, raha misy fampianarana tokony alina anao indrindra, anisany tokony hoe alina anao indrindra
raha misy fampianarana tokony ho fantatrao indrindra dia ny fampianarana mikasika ny amin'ny fanaratsy na ny devoly. Tokony hoe azava amin'eo tsara mihitsy mikasika ny amin'izany. Inona ny antony? Ny antony dia zao: ny fanaratsy na ny devoly tompoko izy no fahavalon'Andriamanitra sady fahavalontsika vahoaka n'Andriamanitra. Ary amin'ny mahafahavalony devoly, amin'ny mahafahavalo azy dia ilaina fantatrao, ilaina fantatsika tsara ny toetrany, hoe tataky ny ahoana ny toetrany devoly io. Ilaina fantatrao, ilaina fantatsika tsara ny zavatra ratsy efa nataony tany aloha, arak'izay voasoratra ao anaty baiboly ity. Zay efa nataony teo amin'ny fiainatsika, tokony ho fantatrao zany. Ary amin'ny mahafahavalo azy dia ilaina fantatrao, ilaina fantatsika rehetra ny tanjona kendreny, indrindraindrindra amin'izao vaninandro farany misy antsika izao. Ilaina fantatrao daholo zany tratraitra zany ry havana, ahafahana maninona, ahafahana tena manohitra an'io devoly io. Io ke mila toerina, tena mila toerina. Ny fampianarana ny baiboly no milaza izany. Jakoba 4:7-7, ahoana ny voasoratra: manekea an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia handositra anareo izy. Mila toerina ny devoly. Kanefa raha tsy fantatrao momba azy, ahoana no ahafana manohitra azy? Ilaina fantatrao ny amin'izany rehetrarehetra zany, ahafanao mandrava ny asana. Raha ohatra ka misy asana devoly, efa misy asana devoly eo amin'ny fiainanao. Ary ambon'izany rehetrarehetra zany ihany koa, ilaina fantatrao ny amin'izany rehetrarehetra zany, ny amin'ny devoly io, mba ahafahantsika mitandrina tsara. Tsika tena mila mitandrina. Amin'ny ohatra zao, raha misy fianakaviana anankiray, tokantrano ray, na hoe tanàna ray manontolo, efa niserana teo aminy ny dahalo, efa nisy fampilazana nataony dahalo ony, hoe anafika an'io tokantrano io le dahalo, na hoe anafika an'io tanàna io le dahalo. Satria fantatry ny tompontrano, fantatry ny vahoaka ny fisian'izany, dia mitandrina zareo. Efa mandray andraikitra ry zareo, ohatra amin'ny fisina ny hidim-baravarana. Raha ohatra ka varavarankasy no nampiasaina hatramin'izay, soloa varavaram-biranga izy io. Sasany mety nanapa-kevitra hoe andao hividy alika goavana be reny, le tena alika masiaka reny anampetsika ihany tanàna. Ny sasany ray hoe tsy matory ny lehilahy ao an-tanàna fa dia miainoaina nambadibadika eny. Ny sasany ray dia hoe andao zarana sifle ny isa-baravarana, na ny isa-pianakaviana, na ny isaky ny efitrano. Ka rehefa misy zavatra hafahafa mitranga dia tsofina zany sifle zany, dia miara-mety antsika rehetra anohatra ny dahalo. Satria fantany fisiny, efa eny sofina, dia zany ny fitandremana ataony. Dia tokony ho tahaka izany, mihoatra no zany mihitsy mikasika ny amintsika fiangonana kristianina. Zany no antony mahatonga tapa-kevitra androany hoe andeha ho azavaiko amin'ny olona mikasika ny amin'ity fanaratsy ity na ity devoly ity, mba tokany fiangonana tsy mandrimandry manana aretina, fa tena ndray andraikitra anohatra ny devoly io, tena ndray andraikitra andrava ny asan'ny devoly, ary andray andraikitra ihany koa mba hitandrina tsara mandritra ny fivanianana eto ambony tany ity. Manarak'izany dia manentana anareo fiangonana, indrindra isika kristianina ato amin'ity fiangonana Refy Androdrakely ity. Asa mba mitovy fijery amin'ny olona sasany ianao hoe tsy malinanao le fampianarana, fanazavana mikasika ny amin'ny devoly, hoe tsy tianao fantatra ny amin'izany. Aza mba isan'ny olona tahaka izany ianao. Tsarovy tsara ry fiangonana
fa na fantatrao momba ny devoly na tsy fantatrao, izy amin'ny mahafahavalo azy dia tsy maintsy manao mission foana izy, tsy maintsy manao ny asany foana izy. Ary ny devoly indrindraindrindra amin'izao vaninandro farany misy antsika izao dia manana tanjona ny andrava ny fiainantsika zanak'olombelona, indrindratsika mpino io, manana tanjona ny anapotika, manana tanjona ny ampahoriana. Zany ny devoly io, satria fantany fa efa kely sisa ny andro anaova mission eto ambony tany ety. Ahoana ny baiboly apokalipsy 12:12 loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho any aminareo devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria efa tombotra ny andro, efa kely sisa ny andro ahafahany manao azy. dia zao teloko aminareo, inona no ataonao azy raha ohatra ka raha sanatria ihany koa hoy ka tonga tapoka devoly, nefa ianao tsy mahafantatra momba azy akory, tsy malina tamin'ny namantatra ny tena toetrany na ny zavatra efa nataony na ny tanjony. Inona no ataonao? Miandry efa vo ve ianao? Miandry efa matiatoka ve ianao? Zay vao iady, zay vao hitady famonjena hoe pastera vojeo apio tsy naposiko, notafiny devoly izahay, natao devoly takizao zahay. Ny devoly nge ka mamely tapoka hoe ianao tsara ke ty fijorona vavolombelona tantarako aminareo ity fijorona vavolombelona mikasika ny fiainana mpintato amintsika le izy. Ndray mandeha tonga ny eona tamiko ity ranabavy ity madama kely ity. Ny antony eona tamiko dia raha va tapoka to anatin'ny ray mpimaso ny tokantranony. Ny tantaran'io madama io efa fantatro hatramin'ny ela, fantatro hoe misy ozona mpandrava tokantrano, misy ozona mpandrava tokantrano sy fanaratsy karazan'ilay mandrava tokantrano ny taranaka misy azy ireo. Ny ray aman-dreniny efa nisaraka, ny rahavaviny reniny rehetra, izy rehetra efa sarabady, ozona sy devoly avany mirazam-be ny tany io manaraka io. Dia ny raitam-po amin'ity vehivavy ity, ny vehivavy rehetra efa saraka, roa ihany sisa, roa vavy ihany sisa tsy mbola saraka, zay pino ato amintsika reo roa vavy reo. Dia efa haiko ohatrany tantarany fa ity ny tena mba hoe nampalahelo kely. Efa ela ny vavany tato fa sainga tsy rotitra, tsy taitra, fa mandrimandry manana retina izy tamin'le ozina sy le fanaratsy zay mipetraka teo amin'le taranaka. Tapoka tsy napozina, zany natao hoe tsisy fiomanana fa tonga dia nisaraka, tonga dia saramanta, tonga dia nisaraka. Ary ny teniteny foana ary le lehilahy tamin'izany teo alohan'ny fanapahan-keviny hoe za hisaraka aminao, za tsy any ambady anao tsony, vitatreo ny antsika. Notadiaviny ty madama kely ity ny vahaolana rehetra hoe mba hiavanany amin'ny vadiny. Tsy hoe diso le madama, tsy hoe tsy nentina ataon'le madama, tsy izay mihitsy, fa nisirika kely hitany devoly hoe tena tsy misy fomba tsara indrindra ahafahantsika manao ataky raha tsy ity zavatra ity, ka tonga dia palafo ohatrany toetsain'ny devoly namely azy. Dia nanato ny vehivavy io, nanatona vadiny, nyresaka fa dia tsy sevitra tongotra mbiandakana ny an'ilay lehilahy hisaraka amin'ny vadiny izy. Nanatony andrafozany ty vehivavy ity, hitantarany zavanisy sy ny fitrangan'ilay fisarapanambadiana. Olo arafozany, tena tsisy azoko atao mihitsy anaka, aiko ny toetra ny zanako lahy iny, tena tsisy azoko atao fa tena zay, aloha mangina na mionony ianao. Ranomaso ny amin'ny madama kely zao, ranomaso
dia rehefa tantara zany tamiko moa izy dia somary nametsy ny kely azy zany tamin'izay oranabavy io fa ngao tsy fantatreo fa misy ozina sy misy fanaratsy karaza le mpandrava-tokantrano ao aminao ao aminareo menakavy ga tsy fantatreo zany fantatro ihany zany pastera fa tsy noeritreretiko hoe hitrango amin'ny fiainana mivady le izy sady nitomany izy amin'ny mitantara satria izay mivady reo ke pastera ka tena fakaty tena fakaty tsy fakafo mihitsy tena fanaja tena fakaty zahay dia tsy noeritreretiko hoe andaitra aminay izany zavatra zany oranabavy eo raha tsy mbola nitapahanao ny oziny raha tsy mbola nahilikeo ny devoly dia mitoetra aminao foana izy ao foana izy ary amin'ny andro anankiray tsy maintsy hanao ny mission izy hamitany asany izy dia zao tonga ny fotoana nahita hirika izy nanao mission nanao ny asany tapoka tsy napozinao tsisy fampimanana zao rava ny tokantranonao dia taorina an'izay moa dia zao ranabavy za io mbola andeha ka dia andany ianao mivavaka aloha mandoalika mivavaka mifona amin'Andriamanitra mifona amin'i Jesosy satria efa fantatrao ny marina fa tsy nandray andraikitra ianao ny amin'ny tokony ataonao tsy nandray andraikitra ianao fa mandrimandry manana aretina matoky ny fifankatiavanareo mivady ianareo fa tsy fantatrao fa misy devoly ingao misy oza ingao ambadika ao tsy maintsy anao mission andana mifona andana mibebaka fa verina eo rehefa aveo hivavaka ho anao dia lasa izy mivavaka sady mitomany izy amin'io mitomany tsisy fitsahara dia aveo moa rehefa nisaka taminy dia mivavaka ho azy tapako ny ozina ndroako ny devoly tsofoko rano izy ody mivadinao dia nanao amainina izy amainina ny olona mitomany amain dia lasa izy nandeha nijereko tsara iny izy mandeha sady tomany any tomany eny an-dalana zany ka tena hoe vesaram-pahoriana faratapony vesaram-pahoriana faratapony zany nanjo azy dia hoy aho hoe iandry efa vo mafy ve ianao iandry efa matiatoka ve ianao vao toka saina hoe andeha fataliko tsara momba nyity devoly ity mitoetrany zavatra efa nataony sy ny tanjony zay ve ianao vanapa-kevitra hoe hotoeriko ty devoly ity horavako ny asany ary hitandrona tanteraka ny amfisiny ataoko fa témoignage natao ampitandremana atsika zay nambarako izay fa isorana moa ny tompandriamanitra tena misaotra azy makasitraka azy fitorina vavolombelona tsy adinoko mihitsy le izy fa taorina vavaka nataoko tamin'iny andro iny ihany dia niverina le lehilahy ody amin'ny vady aman-janany halleloia dia eno tsara ke zavanisy eno tsara zavanisy toko tamin'ny roa ora teo eo no vita ny vavaka fanapana ozina sy fandroana devoly nataoko tamin'le madama kely dia toko tamin'ny roa ora teo eo no tonga tamin'le lehilahy ny famangin'Andriamanitra hoe tsy maintsy mody amin'ny vadinao ianao tsy maintsy mody amin'ny vadinao ianao amen dia nafantarako an'izany niantso a telefona aloha le vehivavy hoe pastera nody izy dia fa bravo be aloha dia ny eo zay ny alahady dia hoy izy hoe pastera nody izy ary niverina fitiavana voalohany tena fakaty be mihitsy zay zao zay aloha faharoa dia aveo afaka telo andro niona tamiko le lehilahy dia hoy izy efa fantatro ngamba pastera ny tantaranay ny zavatra nisy teo fiainanay efa fantatro efa tantaran'ny vadinao tamiko atsipirieny zavanisy fantako daholo tapa-kevitra pastera fahody dia hoy aho hoe fa nanino ianao tapa-kevitra nody nefa vava zao nataon'izao vava rehefa niteniteny foana zao na dia teritra ataon'iny na ry anareo arovo mivava mba tsy hiteniteny foana tena arovo mba tsy hiteniteny foana dia fa nanina ho ianao nody pastera toko tamin'ny roa tamin'ny talata ozy izy dia andihitra any am-piasana iny no nisy fe miteny tamiko hoe tsy maintsy mody amin'ny vadinao ianao
tsy maintsy moty amin'ny vadinao ianao tsy maintsy moty amin'ny vadinao ianao tonga dia faly be mihitsy tamin'izany satria toko tamin'ny roa teo eo ny vita ny vavaka fanapana ozina sy ny fandroana le fanaratsy ny ala tamin'le madamakely tonga dia faly be mihitsy satria voaroaka zany ny fanaratsy tonga dia niala tamin'le lehilahy ilay fanaratsy manosika azy andao ny-tokantranony dia feo enina avy eo hoe tsy maintsy moty amin'ny vadinao ianao tsy maintsy moty amin'ny vadinao ianao dia zay verina tamin'ny vady aman-janany izy milamina ny-tokantranony halleloia halleloia no zany indrindra riavana tsy maintsy ampahafantariko anareo mampalompon'Andriamanitra ny marina rehetra mikasika ny amin'ny fanaratsy araka ny voalaza ity baiboly ity tsy maintsy ampahafantariko anareo hoe tsy maintsy esorina hiala eo amintsika ny fanaratsy na inona karazana iny na dia atao hoe mission kely madinidinika ary no mbola ataony hatramin'izao raha fantatrao fa misy fanaratsy eo fiainanao satria ianao nanompo sampy satria ianao namonjy latoany satria ianao efa nanosikidy satria ianao efa nisy adalana nataonao sisy dia zao tompoko tsy maintsy manapa-kevitra anao androaka ny fanaratsy io hialo amin'ny fiainanao ary tsy vitana hoe manapa-kevitra androaka le fanaratsy fa lay asany mihitsy na dia asa mbola kely sy bitika ary tsy maintsy foananao zany averiko indray hoe za miandry efa vomafy na miandry efa matiatoka zay anao vao mitady sekoro amin'ny pastera na mitady sekoro amin'ny nampanompon'Andriamanitra hoe mila vonjy fa diany zao dia raiso ny andraikitra halleloia halleloia amen zay moa zany karazana fampidirana ihany zay fa tena ho resako aminareo androany dia fanaratsy mikasiny amin'ilay atao hoe fanahy mahafarofy zay zany tena ho resako aminareo amin'ny karaza moa ny anarana fanaratsy miasa eto amin'ity zao tontolo zao ity ny ray amin'ireo dia lay atao hoe fanahy mahafarofy arak'izany anarany zany dia ny mitondra retina sarotra sitranina no ataony eo amintsika olombelona ny mitondra retina tsy mety sitrana ihany koa no anisany ataony eo amintsika zanak'olombelona na ny mitondra retina entina mandramaty zany ihany koa no ataony fanaratsy atao hoe fanahy mahafarofy eo amintsika zanak'olombelona ohatra manamarina zany ny voalaza ato amin'ny liko toko fatelombe folo toy zao voalaza eo amin'ny andininy fafolo sy ny raiky ambe folo faharoambe folo ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafarofy 12 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao ity ramatoa ity dia nipetrahana fanaratsy karaza lay atao hoe fanahy mahafarofy zay ny teny fanazavana nataon'i Jesosy lay novakina teo dia vokatry io fanahy mahafarofy io zay tao anatiny dia tsy afaka mitrakataka ny olona rehetra izy rehefa mandeha fa manjoko miondrika rehefa mandeha zay ny mahafinaritra le divoly teo aminy hoe ianao manjoko ianao miondrika rehefa mandeha dia tsisy nalala zany ny olona rehetra hoe fanaratsy mipetraka ao anatiny hoe fotra mampanjoko azy io fa rehefa niona tamin'i Jesosy ity vehivavy ity dia nahita avy hatrany hoe misy fanaratsy atao hoe fanahy mahafarofy mipetraka ao aminy ary tsy niandrela Jesosy faraka ny nandran'Andriamanitra ray azy dia hoe anasitrany marary anafaka ny olona azo ny herin'ny devoly dia avy hatrany nambetrany Jesosy tanana le vehivavy raha vehivavy afaka mirofinao ianao niaraka tamin'izay tonga dia niala le fanaratsy tonga dia afaka nijoro tsara le vehivavy afaka nitraka tsara
dia raina ny tompo. Halleloia, halleloia. Ry havana malala manalika ity fotoana ity, dia nio ny fiainanao, fatifatariny momba anao. Sola ka mbola misy fanaratsy mitoetra ihany ao aminao ao. Mety tsy tena mbola hitanao misogadina ny zavatra ratsy tena ataony, fa mbola mety ao aminao izy. Ary araka ilay fijoroana vavolomelana ataoko teo dia raha mbola ao izy dia tsy maintsy hitondra mission ratsy, mission tena mafy be aminao ary tampoka be mihitsy zany mission ataon'izany. Ho avy ny andro tsy maintsy anao mission izy. Dia hoy aho hoe averiko indray le teniko, iandry efa vo mafy ve anao, iandry efa maty antoka ve anao, vao hiady aminy, vao anoatra azy, dia eny izao ry havana malalo, dia eny izao fantariny momba anao, fantariny tantaram-piainanao. Raha ohatra ka tsapanao ary satria fanahy masina ane hamangy anao ka ilaza aminao hoe mbola misy fanaratsy mitoetra aminao, mbola misy tavelo aminao, asaka tanandro fa androany dia androany ihany, roay izy ala ny tenanao, avoay izy ala ny tenanao. Izao ihany koa moa amampanompon'Andriamanitra hivavaka ho anareo, teny hivavaka ho anareo, ary amin'ny anarany Jesosy ho reseko io fanaratsy io, ho reseko io fanaratsy io, ary mangety ahita anareo dia hiasa aminareo ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko. Halleloia. Dia ity ihany koa tsara ho fantatsika, ny fanaratsy rehefa nasy toerana amin'ny olona anankiray, na inona karazana, matetika miara-miasa amin'ny fanaratsy hafa ny fanaratsy anankiray. Ny fanahy mahafarofo zao, le mpitondra aretina, dia miara-miasa amin'ny fanahy mpandany arena, mpampitotongana arena, miara-miasa fanahy tahaka izany izy. Ohatra zao ato amin'ny liko toko 9 ato, dia misy vehivavy anankiray tahaka izay mihitsy ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainana. Nipetrahana fanahy mahafarofo izy, vokatrany dia narary nandritry ny 12 taona, tsy nety sitrana mihitsy nandritry ny 12 taona. Ny nafinaritra lay devoly mahafarofy tamin'ity vehivavy ity dia ny nahita le vehivavy hoe manaintaina mandritry ny 12 taona, mijalijaly mandritry ny 12 taona, orobe mandritry ny 12 taona, mahi mandritry ny 12 taona. Zany zany nafinaritra ny devoly tamin'ity vehivavy ity. Dia tsy janona teo fa ty fanaratsy ity niara-niasa tamin'ny fanapandany ireny. Dia tantaran'ny Baiboly hoe niarenan'ity vehivavy ity indray tetsan-daniny, dia nikofony, nesorony tsikelikely, nesorony tsikelikely, farany lany fongana. Enonge ny voasoratra liko toko 9 andiny 7 ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona zay efa nandalo fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nasitrana azy akory. Efa nandalo fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nasitrana azy akory. Zay zany le nambarako teo hoe ny fanahy mahafarofo dia miara-miasa amin'ny fanahy mpandany reny. Ka hoy aho hoe fitory sy fantary tsara ny mombanao. Sola ka misy an'izany tokoa eo aminao. Anenina ianao raha velanao toetra eo izy. Ianao nge ny afatrafatra naperak'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely, dia arao ihany koa ny tsirambona nataon'ny zanak'Israely. Voalaza ato amin'ny bokyny Nomery toko 3:30 hovakiko rehefa aveo le teny le tantara fa melony hidirany zanak'Israely, melony hitantanan'Andriamanitra zanak'Israely ho ao amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Dia nanafatrafatra andreo zanak'Israely ny tompandriamanitra hoe zao tsy ela intsony dia andovany tany ianareo, tsy ela intsony dia hiditra amin'ilay tany be fahasoavany ianareo, fa izao hoy Andriamanitra, rehefa tonga ao ianareo tsy maintsy roanareo
ny mponina zay efa tonga zay efa mipetraka taloha tao. Tsy maintsy ahilika reo ny mponina zay efa mipetraka talohanareo tao. Fa raha tsy roanareo izy, raha tsy ahilika reo izy, dia ho lay amin'ny masonareo zay rehetra veranareo hitoetra ao. Ho tsilo, ho fantsy amin'ny tezanareo zay averanareo hitoetra hiaraka aminareo ao. Ary tsy vitan'izany fa tozoro andrafy anareo izy. Saika isan'andro dia andrafy anareo, hijano parti contre anareo foana izy. Dia ina moa ny fiadanana ho anareo? Na dia tonga amin'ilay tany tondra-droa sy tantely ary anareo, raha ohatra ka zany zava-misy, ka tsy maintsy. Hoy ny olona, misaotra Andriamanitra, fa indrisy ohatrany hoe eny tokoa ilay izy, fa tsy dia nahoana, tsy dia norarahiny. Ny olona koa dia manana ny sainy, manana ny adony, manana ny safidiny. Andaoka vakitsika ny tantara, Noemi fa telo amby telopolo, vakina manomboka amin'ny 9 fa 1:50. Mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo, dia ho roanareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany, ary ho ravanareo ny vato soratany rehetra, ary ho sombanareo ny sarin-javany anidina rehetra, ary ho ravanareo ny fitoeran'ny avo rehetra. 9:50. Fa raha tsy roanareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany, dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo zay avelanareo hitoetra eo, ka andrafy anareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy. Averiko vakina 9:50. Fa raha tsy roanareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany, le efa tonga talohanareo tao, dia ho lay amin'ny masonareo, dia ho tsilo amin'ny tezanareo zay avelanareo hitoetra eo, ka andrafy anareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy. Indrisy riavana, fa dia tena nanao tsirambona zanak'Israely. Tsy nahoana zay tena nataon'Andriamanitra, fa namaky azy dia hoe hiditra amin'ilay tany tondra-droa sy tantely, rehefa tonga tao dia alleluia, tonga sotsika, fandretana dia zay. Fa tsy nahoana ilay torohevitra men'Andriamanitra azy hoe roana mponina ao amin'ny tany, asiana miala mponina ao amin'ny tany zay efa tonga taloha tao. Dia raha mamaky ny tantara ianareo any boky Mpitsarana, dia ny isa-poko mihitsy isa-pirenena dia samy tsisy ny andray andraikitra nanilika andreo mponina zay efa tonga voalohany tao, mipetraka voalohany tao amin'ny tany io. Fa ny sasany dia nataony mpatsaka rano ny vehivavy, ny sasany nataony andevo, zay no nataony isa-pirenena, isa-poko. Vokany ny tena nataon'Andriamanitra ke riavana, tsy maintsy marina, tsy maintsy tanteraka. Tandreminareo fa tsy maintsy marina, tsy maintsy tanteraka. Ahoana hoy ny anjely Gabriel, liko toko voalohany 7:30, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Ny tena nataon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka, na tsara ny lazainy io na ratsy ny lazainy io, tsy maintsy tanteraka. Dia vokatr'izay lasa nanana olana ny zanak'Israely, ary olana manaka ankehitriny, io olana mahazo anjareo io nge riavana, ka io le vokatry ny tsirambina nataony tamin'izany andro zany. Raha mpamaky baiboly ianareo, mpanaraka tantara, io olana mahazo azy manaka ankehitriny io, olana vokatra ny resaitra izany, ho lay amin'ny masonareo, ho tsilo amin'ny tezanareo, ary andrafy anareo zay velanareo hitoetra eo. Dehibe mihitsy kristiana no manana fiainana tahaka izany. Faly be fotsiny izy hoe efa nandray a Jesosy, efa manana Jesosy, efa manompo an'Andriamanitra amin'ny fiangonana tahaka izao na amin'ny fiangonana tahaka izao, na efa manompo an'Andriamanitra ato amin'ny refy. Dia faly fotsiny izy tahaka izany. Dia zay mahatonga ny olona sasany tsy mandraraha mikasiny amin'izao devoly zao, tsy tia lala fampianarana mikasiny amin'ny devoly na fanaratsy izy, tsy malina azy nyzany, tsy tia andren'izany ny sofiny. Za fa an Jesosy, za fa miaraka amin'ny Jesosy, za fa manompo an Jesosy, za efa miazona ny tenin'Andriamanitra,
tsy misy maratsy an'izany hoe manana jesosy manompa jesosy miazona tenin'andriamanitra fa ianao koa mila mandrandraikitra satria tsy anjaran'andriamanitra ny mandroaka amponina ao amin'ilay tanykanana hoe miala teto amin'izay nareo fa efa tonga vahoakako tsy anjaran'andriamanitra zany tsy asa nataon'andriamanitra ho saniny zany dia mitovy an'izany ihany koa tsy anjaran'andriamanitra mandroaka devoly eo fiainantsika fa efa nomenantsika fahefana mamoaka demonia manika ny demonia manitsika ny demonia amin'ny anaran'i jesosy ka raha tsy raisinao ny andraikitra hitoetra aminao ihany ny fanaratsy hipetraka aminao ihany ny fanaratsy devoly ake raha lasana bavy azavaiko aminareo na ianareo togaety na ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavany zao any tokantrano devoly ake tsy mandeha raha tsy roany devoly ake tsy mandeha raha tsy ahilika tsy hoe nandray an jesosy anao dia hony devoly andao andery zalahy fa efa nandray an jesosy ity madama ity na ity rangahy ity raha vo nandray an jesosy anao dia mitady hevitra izy hoe ahoana fomba tsy alanato ahoana fomba hijanonanato ary zany no ato matonga olona be dehibe hoe efa piny efa nandray an jesosy hitako zany ho antsika ato amin'ity fiangonana ity ho an'ireo fiangonana sasany tonga ambroko ao efa tena piny efa tena manana jesosy kanefa dia mbola andiza ny fanaratsy satria tsy mbola androany le devoly tsy mbola nahiny le devoly ka androany raisa fanapa-kevitra roainy devoly asa miala amin'ny tenanao izy asa vely hijanonao aminao izy na dia fotoana fo ihany azy marina fa noho ny aretiny do ianao hoe andray fanapa-kevitra roako hiala tany io fa mampijaly aloatra mampahory aloatra marina fa noho izy miara-miasa amin'ny fanapandany ireny do ianao hoe efa banga zao volako fa banga fananako tsy mety mitovy mihitsy izy ao no tiaretiny ity do ianao hoe roako devoly mpitondra aretina io miaraka amin'ny devoly mpandany areny marina fa noho zay andraindraikitra ianao androany fa ny tena lehibe ihany koa dia ty amin'ny mampino kristianina anao dia tsy mety amintsika mihitsy hoe jesosy efa ndraisika nefa le devoly ihany koa mbola velantsika hipetraka amin'ny tenatsika tsy mety amintsika zao mivoasoratra olay amin'ny maso zay velanao hitoetra eo ho tsilo amin'ny tehezana zay velanao hitoetra eo andrafy antsika foana hitondra hidry kely foana zay mbola velantsika hitoetra eo ka androany a andray fanapa-kevitsika tena nohatra tena nohatra tena mokazy na inona karazana efa eninao teo moa mifisina fanamafarofy avoay zany hiala mba ho sitrana ianao efa eninao teo hoe miara-miasa amin'ny mpandany arena izy roa izy hiala teny eno izy hiala raisa fanapa-kevitra efa eninao teo koa le témoigny azy hoe mandrava tokantrano zareo ary tsy maintsy manao mission raha misy an'izany aminao roa izy andeha avoa izy andeha zany eo mino hoe fa raha hialo io devoly eo androany a raha ohatra hoe resaka tokantrano le problème androany any dia lamina tokantranonao marina zany alleloia marina zany ry havana nefa netarana bavy a anankiray miantondiny tao ambroko indram-bola ampitram-vola pastera andehanako mody a fa tsy zakako tsony lay fiainana amin'ny tokantranoko fa tena mijaly loatra satria vadiny sady mamono daroka tsy mame vola atao sakafo avy miasa le vadiny manontany io na ny lokato io na sakafo ato tsy misy iloha tsy nametraka vola tonga dia daroka andray aloha daroka andray hoe manina tsy mampitady vola fa za ihany ve dia midaroka andray dia akoatran'izany a mampirafy le lehilahy ela ny ela tsy zaka le madama antsony le izy dia tonga tao ambroko izy hoe midramy vola pastera me vola mifanampiana andehody a satria tsy etantananarivo no misy azy dia rehefa nresaka teo zahay tsy vaholana ho azany satria ry zany tantarainao zany zao a dia oza sy devoly avany amin'ny reninao io mahazo anao io dia be dia be ny fanazavana nataoko teo ndo hivavako andranabavy a ndo hivavako anao fa resy io tsy mandeha mody zany eo fa resitsika io dia nymatrako tanana ndroana devoly na ilika izy raha teo koa nangetaeta tena nangetaeta frenta dia avy ny tao kanjo moa délivrance nomen'andriamanitra azy
danao mody anao andro alarobia io larobia ngambany danao mody am'izay anao de zoma inao miverena kely ty ndray mandeha fa mbola tokony ivavana ianao de lasa izy nandeha nody akory riavana malala sa magaga notatairainy tamiko tonga tao an-trano izy hita le vadiny efa tonga tao an-trano nangofotra hony izy eo matindray amarina matindray hodaronyray a fa tsy tratra tato an-trano sady atoandro be tam'roe folo le vehivavy tonga tany an-trano zany izy tonga tamin'ny ray sasany teo eo asa tafiry ny vadiny tonga tao tonga de nangofotra matidaroka ndray a matidaroka kanjo tsy notsenainy daroka izy fa notsenainy teny tsara ho le vehivavy ho le lehilahy avy izy séri zany avy izy séri gaga le madame vinary ty séri vetivety teo sady tonga loha be de hoe tany am-pastera ay inona séri ny sakafotsika ato séri ihany sika mivoaka tsy teny ratsy fa sika mivoaka te séri inona séri ny sakafo ato tsy misy ty séri a vidiany sakafo ity zay ny tantara le madama kely tamiko tao ray ny zanany tya vidiany sakafo séri a de avy eo andeha ozy izy mampifeny séri aloha piko aty ndray séri a de niatsena zareo alleloia mandrapaly ny andro nanomboka tamin'ray ora sasany teo eo mandrapaly ny andro tsy nitsatry vavany io nanao séri de tsy tonga saina mihitsy aozy izy hoe fa naninona fa nisinina fa zao fa natao tsy haiko hoe fa naninona ty lehilahy ty manao zany séri zany fa maninona fa nisinina tany ampiasana avy eo ny apitsony iny andaotsika séri andeha etsena satria katoko ny krismasy tam'izay andeha tsentsika de tsandro sakafo fa vita akanjonareo mianaka de any amin'ny restaurant tsika misakafo inona ny ato zany satria voaroka le devoly tanao de averanao mbola hitoetra aminao ve ny devoly ratsy toetra ohatry zany efa hainao ny mission efa hainao ny zavatra ratsy ataony de mbola averanao toetra eo aminao ve izy sa araky le teko teo hoe iandro voamafy ianao na iandro matiatoko anao voatoka saina hoe au secours voje paster taka anazy ale madama tantarako taminareo teo androany ny andro pasoavanao atsika rehetra resa fanafahana androany andao tonga de vavaka be mihitsy isika am'izao fotoana zao tonga de androka ny devoly io lasa anao marina fanavitsivitsy teniko teo fa raha misy fanahafaka ohatran'zany tsapanao fiainanao roay zao de zao roay raha fanampanala zazy izy zany hoe tsy mametraka zazy ipenako ekipinao fa isika bevoka anao de esorona roay manomboka zao tsy zaza miala fa ianao miala mpanimba fo toero iala tsy haiko zay zavatra ataony samy mivavaka tena mivavaka be tena na eniny olona ny atraminalambiany ary mifeonao mandroka devoly ataovy zany tonga de vavaka tsy aretra tompoko samy manokatra mivavana izy samy manokatra mivavana izy samy manokatra mivavana izy fataro inona daholo reo karazana fanaratsy mbola tavela ao aminao aza omena toerana tsony izy roay ailio avoay amin'ny anara jesosy roay ailio avoay amin'ny anara jesosy avoay ailio roay amin'ny anara jesosy teneno le anarany de apetra ho fonao ny tananao teneno lay anarana de apetra ho fonao ny tananao le zavatra ratsy ataony aminao no amantaranao a ny fisiny amantaranao karazana
ailio roay tanteraka tsy maintsy mandeha io tsy maintsy mandeha io tsy avelantsika hitondra lay amin'ny matsika zany izy tsy avelantsika hitondra fantsy na tsiny eo amin'ny tezantsika zany izy tsy avelantsika nyrafy atsika zany izy fa tsy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy roay ailio fa tsy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy io ailio roay e tsy maintsy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy io mivoary devolia miala amin'ity fiangonana ianareo amin'ny anaran'i Jesosy miala satria roako miala satria saiko mandeha mivoaka zao dia zao mivoaka zao dia zao dia mangina daholo tsika rehetra mangina akipio ihany ny masonao dia apetrao eo amin'ny fonao ny tananao tompoko apetrao amin'ny fonao ny tananao Andriamanitra mivavaka aminao aho mamindra fo amin'ny retolona be dia be retolona maro be izay mangetahita fanafahana ireto no Jesosy izay efa maty teo ambony hazo fijaliana maty nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana ary nalevina sy natsangana tamin'ny maty ary nasantry ny tanakavanana ho Andriamanitra dia mamindra fo amin'ny olona rehetra tonga hito anao satria efa resiny devoly tamin'ny anao maty teo ambony hazo fijaliana dia mamindra fo amin'ny retolonreto anao ka androany tsy maintsy mandeha miala ny retolonreto ilay fanahy mafarofy ilay fanahy mpitondra retina zao dia zao miala zao dia zao miala ary ianareo fanaratsy izay niara-ny asa tamin'ny fanahy mafarofy anisan'izany ianareo mpandravareny mpandany fananana zao dia zao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manodidina ho aho miala amin'ity fiangonana ity miala amin'ny sambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy asa tazomina mihitsy izy tena asehoany etahitanao fa na dia mission kely ary no efa nataony taminao mitanjo dia hoe miala daholo izy rehetra avy aloha izy andeha sasany aminareo ikafia mahery dia avy aloha izy andeha sasa mety hitomany avy aloha izy andeha resino fanafana ho anao ty androandroany ity miala amin'ny anaran'i Jesosy fanahy mafarofy miaraka fanabandany areny miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha tsy maintsy mivoaka ry fanampandrava tokantrano ihany koa tonga dia mandeha ianareo tonga dia mandeha ianareo miala ho aho tonga dia mivoaka avy ao anaty ao mihitsy tonga dia mivoaka potsaka mivoaka tao avy ao anaty ao mihitsy tonga dia mivoaka lasa mandeha malaky miala ho amin'ny anaran'i Jesosy miala ho amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia mivoaka eno tsara fa hiala vao anatinao izy tsy maintsy mandeha sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary Jesosy raha teo efa nkapohana ho fanasitranana izay marary ka dia mino zay fa
efa nasan'Andriamanitra netiny Jesosy ny aretina ka dia sitrany izahay fa le devoly mahafarofo kosa tsy maintsy miala 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 amin'ny anaran'i Jesosy sitranina daholo marary rehetra toga eto ndeo hivavaka isotra n'Andriamanitra isika ny amin'izay fareseny nazo ny devoly zay samy mivavaka misaotra n'Andriamanitra izy samy mivavaka misaotra n'Andriamanitra izy alleluia alleluia asandrato avy dia avy ny fianao dia misaotra n'Andriamanitra ianao asandrato avy dia avy ny fianao dia misaotra n'Andriamanitra ianao alleluia 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 misaotra Andriamanitra misaotra 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 Andriamanitra afaka nitoroteny teo aho afaka nanambara sitraponao tamin'ity fiangonana ity aho alleluia 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 misaotra anao Andriamanitra misaotra sitrana ny marary rehetra afaka ny famatorany demonia toka olona vaovao ty fiangonana ity tsofoky rano andre fahasoavana ny tsiraray avy reo zavatra nankalary ny devoly vokatry ny ataky natao teo amin'ity fiangonana ity ho tavaverina somatsara aminay ho tavaverina somatsara aminay amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka izany misaotranao Andriamanitra miderana Andriamanitro falehibe falehibe miderana o Andriamanitro falehibe ianao falehibe falehibe miderana Jesosy magaga ianao magaga magaga miderana Jesosy magaga ianao zay afatra nentina ho atsika teo zay dia zao aza mandrimandry manana aretiny ianareo tena atao viaza lambo ny devoly na inona karazana ary tandreo fandraoky viny ataon'leo mandroaka azy fa raha voatratra an'izay ianao dia hipetraka izy ka aza very hitoetra mihitsy izy na dia fotoana fo ihany azy amen na mandeha vao farantsika ny fotoana ny arantsika teto tamin'ity androandroany ity
amafisina moa fa fotoanantsika andavanandro dia talata salakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro daholo izany. Dia araka ny fanambarako taminareo dia miazanareo fixenareo fidirana amin'ny 4 ora tahaka izao. Dia miazay ihany koa amonjy fotoam-pivavahana indroa ianareo, na amonjy amin'ny 12 na amonjy amin'ny 2 ora tolakandro. Masoa antsika daholo izany rehetra izany. Zay zany tompoko ny fotoana niarantsika teto tamin'ity androandroany ity ka dia mirary soa mirary fahasoavana ho antsika tsiraray avy tompoko. Ndeo tsika tsangana misaotra ny tompo dia marina fotoana. Misaotra anao Andriamanitra fa vita soamatsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity. Ankehitriny aza dia mijoro eto ampanomponao mitondra tsodrano ho an'ny olonao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, le teny fikasanao rehetra Andriamanitra nambaranao ho anay vahoakanao dia ataonao tanteraka daholo izany. Na dia efa miaina anatin'ny vaninandro farany ary izahay, misy ny andro mahory ny vahoakanao eto androndra kely kosa ho avanao. Tena ho avanao arabaky teny ka dia fitahina ny fiainana, ho fanambiana ny fiainana, fandresena ny fiainana, fambiaza ny fiainana, fiainana mamy ny fiainana. Tsofoko rano hitondra n'izany rehetra izany andehody any amin'ny tokantrano avy ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka izany. Misaotra tompo. Amen. Dia mirary zany tsika tompoko.